mandreraka be izany fotoanana zany ka tara indray zao andro any. Ary rehefa tonga any amin'ny volotany dia ny olompirenena rehetra no entanina anao fanarahana. Revelo mba efa tany fokotany misoratra anarany araka izany teniny zany. Si no afaka izao nikarakaraiko fa tsy miasa saina amin'izany sady tsy ampivenina fiaina koa zany politika betsy. Zay mihitsy le tena olana eto amintsika. Tsy misy mandray andraikitra dia samy amin'izao menomenona foana. Tena marina be zany resakareo zany ny azy mpandeha mipetraka rehetrarehetra ito dia taniko foana mba hisoratra anarana ny fokotany mba hifidy izy rehefa tonga amin'ny fotoana. Eno a sika ane manam-pahefana io fifidianana io ny fahefana ananantsika dia omentsika n'izay olona fiditsika ilay fahefana dia izy no manapa-kevitra avy eo. Ohatra manapa-kevitra momba ny teti-bola amboarana lalana, famaritana ny politika mpamokarana, ny fanabeazana sy ny sisa sy ny sisa. Eny sika ny mametraka ny olona lebetsika hoe mahavita an'ireo amin'ny alalan'ny fifidianana. Manana roapolo andro isika hanamarinana raha tena voasoratra ao amin'ny lisitry-pifidianana marina ny anarantsika sy manamarina raha misy diso izay voasoratra ao. Mbola mitoy ihany koa ny fisoratana anarana ho an'ireo mila manao izany hatramin'ny 1 Mey. Na ho anao manao fanamarinana na ho anao vao hisoratra anarana dia mitondra kara-panondrom-pirenena ary manatona ny mpiroapokotany honenanao. Izany dia ahafahan'ny manao fanitsiana dia hanana lisitry mifidy marina sy azo antoka isika mba hiantoka fifidianana marina sy azo antoka ihany koa. Azo atao koa ny manao ny fanamarinana ao amin'ny tranonkalany CNI na amin'ny alalan'ny application mobile. Tsy dio ny roy www.cni-madagascar.mg ary arao ny toromarika rehetra ao.